Asotry dia tetikasa fatsimy vahoaka amerikanina volo nanomboka tamin'ny taona 414 ary ifarana amin'ny taona 714. Commune ambanivohitra misy 2.3 ny asan'ny tetikasa eo anivon'ny faritra 3 eto Madagascar. ADRA na Agence Adventiste d'Aide et de Développement no manatanteraka azy eo anivon'ny faritra Matsatra ambony sy ny faritra Moronmani ary ny Lendolex International Development sy ny Action Intercoopération Madagascar kosa no manatanteraka azy eo anivon'ny faritra Atsimo andrefana. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny tanjona lehibe, misy sehatra asa telo eo anivon'ny tetikasa, fanatsarana amin'ny fahasalaman'ny rem-bevoka sy mampinono ary ny zaza latsaky ny 5 taona, fanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny felotena, ary ny fitantanana ny loza sy ny tandidon-doza sy ny fanamboarana foto-drafitrasa. Ao anatin'ny sehatra asa voalohany dia manao ezaka manokana tetikasa Asotry mba hanatsarana ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza mandritra ireo 10 andro voalohany ny fiainan'ny zaza. Amin'ny alalan'ireo mpanentana ara-pahasalamana sy ireo rem-pitarika efa voaofana dia manome fanentanana sy fampiofanana maro samihafa ny tetikasa Asotry. Anisan'izany ohatra ny tokony hanomezana sakafo miovaova sy maro loko ary be otrikaina ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona. Eo ihany koa ny fanomezana torohevitra maro samihafa ho an'ireo rem-bevoka sy mampinono. Ny tetikasa ihany koa dia mamedohana manokana amin'ny alalan'ny fizarana pokatsaka sy menaka izay atao isam-bolana ho an'ireo rem-bevoka sy manana zanaka latsaky ny 2 taona. Ankoatr'ireo fanentanana isan-karazany dia manara-maso ny fitombony zaza amin'ny alalan'ny fandanjana ihany koa ireo mpanentana ara-pahasalamana mba hitiliana ireo zaza tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo ary mba hahafahana manarina izany. Fahasalamana zany dia gnayato mijery ny zaza sapolanja mety hisiriany sy fanjarian-sakafo dia arenina amin'ny alalan'ny sikonina. Dia sikonina ataonay androany ity zao avy amin'ny vokatra eto toerana, mangahazo, karaoty, tongolo, potikena. Raha ny salama amin'izay ny zaza igny natao sikonina izy. Nataonay kira groupe ny sikonina agnatin'ny herinandro zay nanao sikonina. Raha igny amin'izay ova na sako na vary na zay tian'ny zaza igny bageda, ketrehy miaraka ronono, ketrehy miaraka siramamy, miaraka amin'ny henan'akoho zay tokony ho tian'ny zaza igny zao. Ny maromaro izy fe efa fondra natao sikonina igny dia ny vanasa. Tsy afa-misaraka amin'ny fahasalamana nefa ny fahadiovana. Hatreto dia tanàna 3.3 efa voamarina fa afaka mifangerena kalamanjana vokatry ny fanentanana nataon'ny tetikasa Asotry ary nisy mihitsy aza nietsika manokana nentina nanamarena izany mba ho fitaratra ho an'ireo tanàna hafa. Tsy atao hoe akanjo tegna voadiovy ny lamba tegna fa diovy dia tokotany fa mba hadio hampihena zay aretina ho azy zay. Sy atao lasa miparitaka ilay zavatra maloto fa atao ankaboneo aby. Misy lavaka dia misarona, dia misy lavenina ao anatiny, raisina sy avy manao maloto, aparitaka ao anatin'ny lavaka mba hampifitina ny maloto. Dia ny asiana tipitapy eo ilany, anasana tagnana, ny rano sy ny savony. Ao anatin'ny sehatra asa faharoa, ny tetikasa Asotry dia manao ezaka hanatsarana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny velotena mba hampitombona ny fahafahan'ireo tokantrano marefo misitraka sakafo. Anatin'izany dia mahazo fiofanana manokana ireo tantsaha amin'ny alalan'ireo sahasekoly izay napetraky ny tetikasa. Ny tanjona dia mba hahafahan'izy ireo manatsara sy mampitombo ny vokatra. Ngay namboly tamy toera kelikely sa raha dia manao akory iny dia tamin'ny talohan'io zany ndraiky namboly ngay sa voka sy tokony mba ho hazanay eo ro hazanay fa sy avy ny projet nagnome fiofagna ho teknika dia mahazo voka sy be dia be ngay na dia kely aza ny toera fambolenay dia tombosoa lihibe dia lihibe ny azahoanay fiofagna amin'ny FFS satria mahazo fiofagna i resaka fanaoazezaka composta, mahazo fiofagna ngay resaka fambolena teknika hoe mpagnarahy sahala amin'izao hoe atao mahisy ny laharan'ny fambolea. Rehefa mitombo kosa ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana dia afaka misafidy ny hivondrona ho lasa kooperativa ireo sahasekoly mba hanamorana ny fitadiavana lalam-piariana sy ny fivarotana ny vokatra. Tan'izay koa ngay amin'ny fambolena zay sa misy koa ny fivarota hoe ny vary sesaina igny alany senany mpiziriky igny vao nentanao lolo hafa efa magnondra koa ngay amin'ny FBI.
Ankoatr'izay dia ilaina ihany koa ny fananana tranom-bokatra manara-penitra ahafahana mitahiry ireo vokatra sy mivarotra izany amin'ny fotoana mety. Ny tombontsoa ny mpikambana amin'ny ASS zany dia ny fananana ny toerana fitahirizana mahatoky sy ny fitantagnana hita tsara hoe azo antoka raha ny formation haza sy ny varotra iraisana amin'ilay famarotana ny vokatra amin'ny fotoana izay mahalafo azy. Teto amin'ny faritra Matsatra ambony fotsiny dia trano fitahirizam-bokatra miisa 4 ny vao avy notokanana tamin'ity taona 2024 ity, ary mbola misy ny eo andalam-pandrenana ankehitriny. Ao anatin'izay sehatra safaroa izay ihany dia nikarakara foara-be masom-bola ny tetikasa ASOTRY. Tao anatin'izay nafahandreo tantsaha ny vidy sy ny fanakalo masom-bola tsara kalitao ary ny dindinika sy ny fanakalo hevitra tamin'ireo teknisiana mpisehatra eo amin'ny resaka masom-boly. Ankoatr'izay dia nanatanteraka foara ekonomika ihany koa ny tetikasa ASOTRY. Tetikasa ASOTRY ADRA ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo dia paikady anankiray ihany koa ny hanatsarana ny vola miditra ao anatin'ny tokantrano tsirairay. Ao anatin'izany no hikarakarana an'izao foara izao. Misy ny tanjona ao anatiny dia mba ahafahan'ireo mpamboly etsia ifotony miona amin'ireo mpisehatra ao anatin'izay famokarana na fandraisana ny vokatra izay, mpamatsiana mpamokarana isan-karazany, mpamatsy vola, ireo mpandray ny entana ihany koa ao anatin'ny varotra. Marina moa fa ireto kooperativa mpamokatra ireto dia efa nahazo fiofanana manokana amin'ny fampiasana ny tambazotra Facebook mba ahafahan'izy ireo manaraka sy mifampizara vaovao momba ny tsena ary mivarotra vokatra. Rehefa mivarotra moa na hividy dia tsy maintsy miasaina na mividy na mivarotra. Nefa rehefa natao izany ny fampiasana ny Facebook dia na dia latabatra anao dia efa mahalala foana misy vary taona misavy ihany izao mividy izao kalitao ihany. Mba ahafahana manatsara ny velotena ihany koa dia manampy ireo tantsaha amin'ny fametrahana vondrona VSL ny tetikasa ASOTRY. Ny VSL moa dia fikambanana tantsaha manao tahiry sy fampindramam-bola iraisana. Mahaliana tantsaha maro tokoa VSL satria io ny ahafahan'izy ireo manatsara ny fiainana ao tokantrano amin'ny alalan'ny fampivelarana tetikasa mampidi-bola. Zahay zao tsy nahita lalam-barotra mihitsy hatramin'izay. Ary tsy nahita vola hampiasaina. Fa rehefa nikambana amin'ny VSL zahay dia nahita vola, afaka mindram-bola, dia afaka nampiasainay. Tamin'ny volana May 2024 dia nizara vola mitetina 12 tapitrisa ariary mahery ireo mpikambana 720 ao anatin'ny VSL Atsimbona avy ao amin'ny faritra Matsatra ambony. Fitantanana ny loza sy ny tandindondoza ary fanamboarana fototra-avitrasa, io ny mahasoa ny tetikasa ASOTRY ao anatin'ny sehatrasa fahatelo. Ao anatin'izany dia tsy miasa ho an'ny tena ny tetikasa ASOTRY fa mifarimbona amin'ireo rafi-panjakana isan-tsokaziny. Tafiditra ao anatin'ny politika pirenena ny fametrahana komity mpitantana ny loza sy ny tandindondoza eny anivon'ny fokontany sy ny commune ary eo an-tanatohatra ambony rehetra ary efa manana trafitrasa ao amin'izany izy ireo. Io fitantanana loza sy tandindondoza io dia manana ilay atao trafitrasana izy fino amin'ny teny tokana hoe IPMP. Ny fagnatanterahana an'io zany dia nianga avy amin'ny fokonona nandrafetana an'io trafitrasa io. Dia raha misy zany ny asa atao dia ny CNCRC no manentana ny fokon'olona hoe araky ny trafitrasa DPMP-fika dia misy asa atao koatan'izao amin'ny fotoana salam'izao mba sy magnasika amin'ny loza izay sanatria mety mitranga an'olo anandro. Ankoatr'ireo komity mpitantana ny loza sy ny tandindondoza ireo moa dia misy ihany koa ireo ravitra fampiomanana mialoha eny fotony izay natao anara-maso ireo mari-pamantarana ny tsy fanjarian-tsakafo toy ny vidin'entana, ny rotsakorana sy ny sisa. Ao anatin'izay sehatrasa izay ihany koa ny anaovana fanarenana sy fanamboarana fototra-avitrasa toy ny lalana sy ny lakan-drano.
Tsy afa-misaraka amin'ny fitantanana loza sy ny tandindondoza ny fitantananareo arena fojanahary tondrany sy ny ala. Tafiditra ao anatin'izany ohatra ny resaka fambolekazo ary efa misy komity napetraka iny fotony mba hanara-maso azy ireny. Ireo taty zany dia tsy mbola nazava taminareo ny tena hoe ino marina ny tena asan'ny hazo. Hoe inona no tena ilana anazy io. Ka rehefa nazavany io ka nalefa amin'izay dia fantanareo hoe kaima zany zahay mila hazo. Efa manatompo aby zany manam-pikarakara rehetrarehetra andraikitra aby zany io zanakavy rehetrarehetra io. Nametraka misy zahay ny dina izay efa napetraka taloha hoe raha misy mahalehibe n'ity ka hakantry anareo dia rehefa maka ny raika ty dia mba mamboly folo hosoa. Raha ny any amin'ny faritra atsimo andrefana kosa ny resahana dia ny fiatrehana ireo loza teraky ny haintany no tena faindondra ara. Ho an'ny action intercoopération Madagascar manokana izao dia toeram-pisotroana rano ho amin'ny biby fiompy miisa 420 no efa tafapetraka. Mba ahafahan'ireo mponina misitraka rano fisotro madio dia manatanteraka fanavaozana toeram-patsakana ihany koa ny tetikasa sotry. Fiainanay tamin'ny mboasy nisy rano madio tiky naharary ny kibon'ny zanakay rano ambalokany eo tena nampanifasofatsoko rano maloto sy ny salama zahay. Fa zay hananjao fa mahazo fahasalama fafalifaly. Tsy ho tanteraka nefa ny tanjona raha toa ka mbola manjaka eo anivon'ny tokantrano tsirairay ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy. Amin'ny endrika miralaita amin'ny asa anay mivady zany dia ia zany mamofoka ohatran'izao dia madamako mitsioka an'ireo afo ireny. Dia rehefa manao zarany koa anay dia ia mamboasa ny zarany madamako mandeha miakana anay. Taloha ny vadiko ty taloha dia nahia dia tena nahia. Ino ro nahatonga anazy nahia? Doty ny asa. Tegna tsy nagnapo hoe tsy nahalala hoe ny andraiky sy ny vehivavy raha azo ifagnampena. Fa sy nisy ny tetikasa ADRA sotry nahalala ny andraiky sakegna io hoe ke ny vehivavy azo apena amin'ny asa raha tokantrano, agny amin'ny fambolena, agny amin'ny fiompiana. Marina fa efa mamaraparana ny taona fahaefatra ny tetikasa sotry ankehitriny. Tokantrano miisa 2 hetsy mahery no efa misitraka azy eo anivon'ny faritra Morimani, faritra Matsiatra ambony ary faritra Atsimo andrefana.